Tompoko lahy sy tompoko vavy, ankafaliagna no hitsidiana ny tokantranonao amin'izao fotoana izao. Fotoana izay anarahanao ny fandaharana Ahoana Marina eto amin'ny fahitalavitra MBS. Manolotra ny arahaba finaritra ho antsika jiaby ary manasanao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Miavaka kely ny Ahoana Marina izay andesina aminao amin'ity fotoana ity araka ireny izay efa nampiomanana ireny satria dia iresaka manokana momba ny tatitry ny zava-bita ny ben'ny Tanana Lalao Ravalomanana nandritrany ny tantanana ny commune Tanana Lalao atsika ny any ity. Omeko eo amin'ny 30 minitra eo ianao mahery kely amintinana n'izay zava-bita rehetra izay teo amin'ny lafiny sosialy, ny fotodrafitrasa, ny fandriam-pahalemana sy ny fitantanana raharaha amin'ny ankapobeny mihitsy dia korangesintsika atao anatin'ny ity fandaharana ity. Ny eo amin'ny lafiny fitantanam-bola sy ny famatsiam-bola no tena nampisedra olana ny commune Tanana Lalao ary dia andesina aminao atao anatin'izany Ahoana Marina izany ny tetika sy ny hevitra nandesin'ny commune Tanana Lalao no tarihany ben'ny Tanana Lalao Ravalomanana niatrika n'izany olana bevata izany. Ara ho avetrany ary. Commune Renivohitra nanjakan'ny Baranahany sy ny Gaboraraka no novantan'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ny taona 2024 nandraisana ny fitantanana. Ilofina narina ny lesoka rehetra ny ben'ny tanàna miaraka tamin'ireo ekipa miara-miasa aminy dia ireo tompon'andraikitra mpanatanteraka isa-tsokajiny. Olana arabola no sedra lehibe tsy maintsy nolalovan'ny commune Tanana Lalao satria nanomboka ny taona 2024 dia tsy nahazo famatsiam-bola avy amin'ny fitondrana fohibe ny commune Tanana Lalao. Tsy maintsy notadiavina araka izany ny hevitra mba ahitana vola tamin'ny fomba ara-dalàna nentina nampiodinana ny raharaha rehetra teo anivon'ny commune. Tompon'andraikitra voalohany amin'izany ny fitantanam-bolan'ny commune na ny direction financière. 500 eo ny piasa ato amin'ity direction financière ity izay mitsinjara amina service anankitelo dia ao natao hoe service ny budget mikarakara ny budget izay hoentina miasa ato. Dia misy ndraiky koa ny service recette io zany le fampidiran-kitra izay tena hoe entina afahana mampiodina ny commune rehefa avy eo ary ny farany dia ny service ny dépense ny commune Tananarivo zany toindreo collectivité décentralisée rehetra ihany koa dia tsy mba manana budget ohatra ny amin'ny ministère fa dia miankina izay hetra miditra ao aminy zany no iainany à partir ny hetra izay miditra amin'ny tanàna Tananarivo izay fahaizana mampiditra zay zany no afahana mampiodina ny fampandehanan-draharaha eto amin'ny tanàna. Afahana ihany koa manao andray ny fotodrafitrasa isan-karazany ireny ary indrindrindrindra afahana mandoa ny karama mampiasa indrindrindrindra. Betsaka raha ny tena marina ny zava-bita ato amin'ity direction financière ity fa tsy azosika tsapahitanina satria arak'ilay vola miditra zany dia iny no tsinjaraina amin'ireo direction technique dia ireo no manotanteraka ny asa any zany no ahitantsika ny tena hoe asa vaingana zay tsy afaka isy zay raha tsisy ny vokatra tsara va ty amin'ny direction financière. Eo amin'ny service budget aloha tato amin'ity direction tato amin'ny tanàna Tananarivo rery angambany sako mety milaza an'izany tato amin'ity tanàna Tananarivo ty dia eo ambany fiadidiny madame le maire indrindra no nanomboka nisy zany atao hoe nampiasa zany atao hoe budget programme nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2024 hatramin'ny tantanan'ny madame le maire ka hatramin'izao zany dia mbola tsisy ka hoe tsy voaloha fa voaloha foana zany ny dépense obligatoire ary misy ihany koa reo mpandraraha izay miara-miasa amin'ny commune mitady asa ato izay miara-miasa tamin'ny nandritran'ny taona ny sany zany dia mbola tsisy tsy ka hoe tsy voaloha. Tato amin'ity direction financière ity hatramin'ny diran'ny madame le maire dia directeur tero ny tantana nisy ity vonitra kelikely madama zany dia nisy intérim mana directeur anankiray vehivavy enimbolana angamba nisy teo dia madame Mayantra zay efa mety efa fantatsika izy ny DMR amin'izao taorian'izay dia niditra amin'izay ny Andriamasinoro Nirina zay candidat atsika amin'izao dia izy no DF teto foana fa nanomboka nandray ny mana secrétaire général azy dia izamo no namolo toerana azy dia nanohy ny asa tsara zay nataony ka nytiako marina amin'izay zany dia anisany angady lehibe nitondra zany fanatsarana ny fidiram-bola teto amin'ny commune teto zany ny Andriamasinoro zay
Marina zay candidatsika. Tetika diraina ahafahan'ny commune Antananarivo renivohitra nampitombo ny volaniditra tao amin'ny kitapom-bolan'ny commune ny direction de la mobilisation des ressources eo anivon'ny commune. Direction iray ny fonona teto amin'ny commune urbaine Antananarivo tamin'ny andro nitondran'ny mpitantana ankehitriny madame le maire Lalao Ravalomanana. Napetraka izy io mba ho fanatsarana ny fitantanana ny tanàna amin'ny famokarana ireo antotanisa sy antotan-kevitra ilaina indrindra amin'ny fanampiana ny décideur rehetra amin'ny fakana izany décision fanatsarana ny tanàna izany. Tao anatin'izay telo taona nisin'ny DMR zay dia efa vita avokoa ny fanisana ny takela-by natao amin'ny dokam-barotra isan-karazany. Pylône, ny relais, ny antenne rehetra izay vao natsofoka tao anatin'ny loi 2014-020 moa reny ho isan'ny ressource na loharanom-bolan'ny CTD. Dia nezana zany ny anana sahady ny antotan-kevitra sy ny antotanisa mahakasika an'ireny pylône, antenne, relais reny. Dia tahaka izany ihany koa ireo site d'hébergement na reny hôtel sy reny chambre d'hôte reny izay natsofoka ihany koa tao anatin'ny 2014-020 ho isan'ny loharanom-bolan'ny commune urbaine Antananarivo. Dia ankehitriny zany efa mandeha tsara ny fandoavana an'ireny karazana hetra ireny noho izy efa recensé ary efa repéré ao anatin'ny base de données. Ny recensement ny trano miorina rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Efa natomboka izy io amin'ny 5e arrondissement niaraka tamin'ny PTF na ny partenaire financier et technique atsika GIZ Prodecide zany. Dia raha tsy ahivina manko dia ny taona 1994 no nisy ny recensement ny bien foncier farany. Dia ny mampiavaka nyty fanisana trano sy tany tanterahan'ny CUA amin'ny alalan'ny DMR aty dia ny fametrahana an'ireo takela-pamantarana manokana ny trano tsirairay. Ny ilana base de données dia isin'ny continuité ny administration fitohizany fitantanana ny raharaham-panjakana na mety misy raha mobilité ny technicien sy ny cadre dia misy ny base de données azony rehetra ampiasaina trano. Fa ampiasaina ihany koa ny base de données amin'ny fakana décision. Misy ihany koa ny sampandraraha mikirakira ny fampandrosoana rakajy mirindra sy ny lafiny informatika eo anivon'ny commune. Mandray anjara mivantana amin'ny fampivoarana ny fitantanan-draharaha eo anivon'ny commune eny amin'ny lapan'ny tanàna sy eny amin'ireo boriboritany enina mandrafitra ny commune izy io. Ny direction de développement numérique et des systèmes d'information dia direction iray eto anivon'ny commune izay atao hoe direction d'appui. Ny appui zany dia ny manampy sy ny jery akaiky hatrany ny filana mety anana ny direction na ny arrondissement ary ny tanjona amin'izany dia ny fanomezana fahafampo ho an'ny mponina. Raha ny zavatra vita nandritra n'izay madame le maire izay madame Lalao Ravalomanana dia atao hoe be dia be tokoa. Isan'izany ohatra ny fampitaovana indray ny commune eo amin'ny lafiny ordinateur, serveur ary imprimante satria nandritra ny taona maro dia efa tsy nisy intsony izany. Eo koa ny fampiasana ireo logiciel de gestion izay nidéveloppé ny mpiara-miasa teto amin'ny commune ihany. Ireo logiciel de gestion ireo dia ahafahana manafaingana ny fomba fiasa. Eo ohatra ny logiciel na permis de construire, ny logiciel na gestion na parking, logiciel na gestion an-tsena, logiciel na gestion ny panneau publicitaire. Misy ihany koa ny fampiofanana ny mpiara-miasa amin'ny fampiasana ireo logiciel de gestion izay no lazaiko farany teo ary ny fampiasana ihany koa ny ordinateur. Isan'ny zavatra vita nandritra n'izao mandahy izao ihany koa ny fampidirana ny atao hoe fibre optique eto amin'ny hôtel de ville eto amin'ny lapan'ny tanàna ary koa ny fampidirana ny connexion eo anivon'ny arrondissement sy ny direction samihafa izay manerana ny Antananarivo. Izany dia mba ahafahana miasa aingakaingana koa araka ny efa lazaiko teo miasa aingakaingana koa mba hanomezana fahafampoa ho an'ny mponina. Ny vina manaraka dia ny itohizan'ny développement numérique
mba anomezana fahafampo misimisy kokoa hatrany ho an'ny mponina. Isan'ny tetikasa ao anatin'izany ohatra dia ny fangatahana ny kopia naterahana amin'ny alalan'ny internet. Fa isan'ny ezaka vitany ben'ny Tanana Lalao Ravalomanana nandritra ny fepitaona ny asany ny fampanarahan-dalàna teo amin'ny lafiny rehetra. Tsy mora nanao izany saingy tratra ny tanjona amin'ny ankapobeny araka ny zava-bitany sampandrara misahana ny fampandrosoana an-tanan-dehibe. Mahakasika ny direction ny urbanisme et développement moa zany ny zavatra voalohany mahakasika ny réalisation ny direction io angambany dia ny prix 2000 ans izay nazahoany commune urbaine Antananarivo ny voalohany. Fambolena an-tanan-dehibe izay antsoina amin'ny teny vahiny moa zany agriculture urbaine. Izay natao teny amin'ny EPP niarahany asa tamina fikambanana sy ny région Île-de-France. Mahakasika ny direction ihany koa ny zavatra vita dia ny fanorenana zaridaina vaovao sy koa ny réaménagement an'ireny jardin izay efa hitantsika amin'ny andavanandro reny. Manaraka koa nisy ny fanorenana pavillon izany hoe réaménagement ana tsena izay hitantsika hoe tavita amin'ny hazo dia nafana zany amin'ny sécuriser ny activité izay ataon'ireo mpivarotra ireo amin'ny tsena ireo dia navadika construction en dur zany ireo tsena ireo. Nisy ihany koa ny fananganana centre de loisir maitso ririnina teny Ekady fotsy ary koa ny création ny musée de la photo na résidence du maire eny Andohalo. Ny farany angambany dia mahakasika ny service urbanisme et prospective manokana dia nisy ny ezaka izay nataony commune urbaine Antananarivo nafahana nanentana ny vahoaka izay manana fanorenana tsy ara-dalàna. Io fanentanana io moa zany dia narahana fanamorana amin'ny procédure ary koa fanenana ny vola izay tokony ho alohan'izy ireny izany hoe ny droit de voirie satria raha ny lalàna moa zany dia raha misy fanorenana izay tsy ara-dalàna dia mandoa ny sazy zany hoe x2 an'ilay droit de voirie zany no vola aloha fa rehefa nanao ny fanentanana io zany commune urbaine Antananarivo dia tsy mandoa an'ilay pénalité le olona zany fa les droits de voirie principal ihany no nalohany. Nisy ny création na page web teo amin'ny site ny commune urbaine Antananarivo ahafahan'ny olona rehetra izay manana accès amin'ny internet manao ny suivi ny traitement dossier au niveau ny commune urbaine d'Antananarivo dia mba hialana zany amin'le fivezivezena azo lazaina fa nahatratra ny tanjona izay napetraka taminy ny direction ny urbanisme sy développement ary tena nafeno ny objectif any madame le maire tamin'ny mandany. Isan'ny taratry ny fampandrosoana eto an-tanan-dehibe ihany koa ny filaminan'ny fitaterana. Vitany ben'ny Tanana Lalao Ravalomanana ny fiarah-miasa matotra tamin'ireo mpitatitra sy ny coopérative tamin'ny fandaminana ny fifamoivoizana sy ny fitaterana. Andriamatoa Landra Veloson no talen'ny sampandrara misahana ny fitaterana eto an-tanan-dehibe nandritra ny fotoana maharitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ny alohany nahavoatendry azy ho secrétaire général ny commune ankehitriny. Tamin'ny fotoana izao hita tanany ben'ny Tanana izao no nahavitan'ny boky nandraikitra na ny cahier de charge ifamatorany commune Antananarivo renivohitra sy ny mpitatitra izay nalaina fakakevitra tany fotony niarahana tamin'ny UCTU Union des coopératives de transport urbain sy ny FMA na fitaterana mendrika Antananarivo. Rehefa nakatoavin'ny mpanolontsaina zany dia efa miatra fa eo amin'ny fanatanterahana azy no mila fiarah-miasa amintsika mpanjifa. Eo ihany koa ny fiarah-miasa amin'ny sehatra ny fitaterana tsy ny commune rery ihany fa niara-niasa tamin'ireo vondro mpitatitra ireo ny amin'ny fitsiriana izay atao ny Antsakaviro mba ho tsy ho tompo-trano miona na hoe ny commune rery ihany fa samy mahalala ny fiara rehetra miasa eto marina na ny commune na ny vondro mitatitra. Ny ben'ny Tanana no nanome baiko ny amin'ny anatanterahana an'izany ary mbola miasa tsara hatramin'izao fotoana izao ny rotonta dia ny mpitatitra sy ny commune urbaine Antananarivo. Ny fanomezana n'ireo fiantsonana maro be ho an'ny taxe civile eto Antananarivo izay nendraketa ny direction transport satria ilana fahazahoan-dalana izy ireny ekena fa maro tsy ampy fa niezaka kosa nanome an'izay rehetra nangataka ny ben'ny Tanana Antananarivo. Isan'ny ny masony ny ben'ny Tanana Lalao Ravalomanana ny fiahina ny vehivavy sy ny fiarovana ny ankizy. Io no adidy-goavana ny antsoroan'ny sampandrara miandraikitra ny sosialim-bahoaka ankoatra ny fifandraisana an-tanana sy ny tantsoroka atao amin'ireo trabona teto Antananarivo.
maro ny ezaka vita hoy ny taleny ity sampadraraha ity. Ny centre ilaiko izay centre andraisana enona anaovana tantsoroka an'ireo vehivavy hiaran'ny herisetra hiaran'ny vono sy ianjadiny tsirariny rehetra eny anivon'ny fiarahamonina eny. Manana telo moa izay amin'izany ary efa anatin'ny manitatra azy eran'ny boriboritany. Tamin'ny faraparan'ny taona 2024 iny ankizy tanora izay efa niala nianatra izay tsy anasa no nanaovanay tatsoroka ary dia namena fampifanana rarakasa na le atao hoe formation professionnelle ary noarahana izy any amin'ny toerana izay hitadiavany asa avy eo. Ny centre izay atao hoe centre d'accueil d'urgence, centre eo anivon'ny sampandrarano sosialy io izay andraisana vonjomaiky ireo zaza rehetra mirenirendry hiaran'ny vono hiaran'ny herisetra arina very na koa ianjadin'ny fampiasana zaza tsy ampy-taona izay apetraky ny police de mœurs et protection des mineurs ireo ampelantananay mandra-pitadiavana ireo fianakaviany na hitadiavana ny centre ametrahana azy dia izy ireo dia raisinay an-tanana manontolo ny momba azy rehetra na ny sakafo na ny fitafiana. Ireo ankizy ireo dia sahan'ny tanàna Antananarivo miaraka mpiara-miombona antoka azy mandra-pametrahana azy any amin'ireo toerana izay hita fa tandrify azy. Manana ihany koa izahay zaza 200 ny ahina zaza tena tao anatin'ny faharefona tanteraka naverina eny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra 200 izy ireo tamin'ny taom-pianarana 2024 ny antohana manontolo ny momba azy manomboka any amin'ny droit izany fanoratana anarana ny fitaovana ampiasainy ary ny saram-pianarany iray manontolo ary farany fa tsy kely indrindra eo tao anivon'ny sampandraraha miahany sosialy no mitantana ireo fototra afitrasa ny fanabeazana fototra 520 eto amin'ny tanàna Antananarivo. Sampandraraha isan'ny fantatry ny mponina Antananarivo renivohitra loatra ny DHS izay misy ny BMHS. Nisy ny ezaka vita ny commune teo amin'ny fitsinjovana sy fanatsarana ny tontolon'ny fahasalaman'ny mponina na azo tombony tamin'izany avokoa na ny vady amanjanaky ny mpiasan'ny commune na ny vahoaka tsotra. Ny direction de la santé de l'hygiène dia département anankiray atao anatin'ny commune Antananarivo izay misahana ny sehatry ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Io département io dia misy service anankitelo ny ao anatin'ny service médical dia misahana ny atao hoe fahasalamana amin'ny ankapobeny izay ao anatin'ny service médical io dia misy ny dispensaire ny commune urbaine Antananarivo izay efatra tsinjara efatra ao amin'ny arrondissement enina zany dia efatra ny dispensaire ny commune urbaine Antananarivo. Ohatra iteny fotsiny misy ny atao hoe dépistage na HIV sida ao ary ny commune urbaine Antananarivo amin'ny alalan'ny département io no voalohany amin'izay statistique izay mahatratra ary manodididina ny any amin'ny 7 arivo any isa-taona no vita dépistage eo amin'ny io centre efatra ny commune urbaine Antananarivo. Ny antony dia mba hisorohana ihany koa ny arety mifindra maro samihafa zany hoe sady manao prévention zany no manao riposte. Raha antsika malala tsara fa tamin'ny taona 2012 dia nirongatra teto amin'ny tanàna Antananarivo ny aretina peste. Zany rehetrarehetra zany dia ady atao ary amin'ny alalan'ny service io no ahafahantsika manao an'izay rehetrarehetra zay. Amin'ny alalan'ny service médical io dia misy ny projet PF izay misy ny partenaire izay manome vola mamatsy volana io izay mitetina 185 000 € izay ahoan'ny tanàna Antananarivo. Ny anton'izay dia natao zany hitsinjovana ny vahoaka amin'ny ankapobeny moa zany satria mifandray raha antsika malala tsara mifandray ny resaka fiterahana sy ny fahasahiranam-bahoaka zany hoe ny fahantrano. Noho izay ny commune urbaine Antananarivo dia mitady an'io famatsim-bolo io ary azon'ny département izay iandidianay. Izay rehetrarehetra zay zany dia midika hoe ny commune urbaine Antananarivo dia mitsinjo ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Tafiditra ao anatin'ny fampandrosoana ifotony ho an'ny mponina eto Antananarivo renivohitra ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fanavaozana izany. Tsy niferana tamin'ny lalabe mikodana fotsiny ihany ny fanamboaran-dalana teto arivo fa nohatsaraina hatramin'ny tany amin'ny fokotany rehetra isaka ny boriboritany. Ny sampana direction des travaux publics ny direction des travaux publics eto amin'ny commune Antananarivo zany
dia mizara service anankitelo. Ao ny service aménagement, maîtrise d'œuvre et bâtiment izay antsoina fanafozanteny hoe SAMOB. Ny faharoa dia ny service voirie, éclairage et assainissement, ary ny fahatelo farany dia ny resaka service garage et atelier. Toy izao zany ny zava-bitantsika ao amin'ireo arrondissement enina eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Fanaovana lalakely, nisy ny fanadiovana lakan-drano, dia nisy fanamboarana lakan-drano ihany koa tao, tohatra vita amin'ny vy, misy zaridaina, lalana ihany koa izay azon'ny fiara aleha, misy fanamboarana terrain basket izay atao filalaovan'ny ankizy zany, mbola eo ampanamboarana izay terrain izay zany tsika amin'izao fotoana izao. Ny fanamboarana n'ireo fiara izay ampiasain'ny commune Antananarivo dia efa mandeha daholo zany ny fiara camion entina natanterahana n'ireo asa ireo. Sarotra ny anao fampandrosoana amina tanàna iray raha tsy misy ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpiara-miombona antoka isan-karazany. Natokisan'ny mpamatsy vola ny ben'ny Tanana Lalao Ravalomanana ka na tsy nahazo famatsim-bola avy amin'ny fitondrana foibe azy dia niroborobo kosa ny fiaraha-miasa tamin'ny avy any ivelany sy ny teto an-toerana ary nandroso ny tanàna Antananarivo. Anisan'ny arana-miasa betsaka ny ataontsika ny IMF na ny Association Internationale des Maires Francophones. Ao ny AFD na ny Association Française du Développement, ny asa izay mbola mandeha amin'izao fotoana izao zany tahaka ny ataon'ny Banque Européenne d'Investissement amin'ny lalana eto tanàna izay atao amin'izao fotoana izao. Rehefa tsapa fa misy fahavonona amin'ny mpianaikitra ny tanàna dia manaiky izy fa raha mpianaikitra ny tanàna no misalasala dia tsy miditra ihany koa izy. Ka izany dia mampiseho fa matotra be ilay fiaraha-miasa amin'izy ireo. Ny Banque mondiale moa zany dia miara-miasa amintsika amin'ilay projet produire. Ao ihany koa ohatra ny zareo amin'ny GIZ, dia ny isan'ny anankiraiky io zany ny zareo amin'ny japonais amin'ny alanan'ilay JICA. Ireo orinasa be dia be eto amintsika dia samy mifandray daholo tamin'ny commune urbaine, samy mandray anjara na amin'ny asa ara-tsosialy na amin'ny infrastructure. Manodidina ny 4 taona ireo ezaka natao fampivoarana ny tanàna Antananarivo renivohitra ireo izay tafalatsaka lalina tao aorian'ny krizy ny taona 2020. 570 isanjato ny fanambinapetraka ny tratra ary nisy mihoatra azy. Hodina tsy fantatra ny momba ireo asa rehetra nataon'ny ben'ny Tanana Lalao Ravalomanana ireo, saingy vavolombelo ny ezaka vita sy ny fahatokisana napetraky ny mpiara-miombona antoka avy eto an-toerana sy ny iraisam-pirenena ny fahavitan'ny foto-drafitrasa maro eto an-drenivohitra. Tsy ho ampy ny fotoana raha ohatra ka ny zava-bita tao anatin'ny 4 taona mahery izay tamin'ny fitantanana ny commune Antananarivo renivohitra no horesantsika amin'ny antsipiriany eto. Fa andeha ny secrétaire général ny commune Antananarivo renivohitra ankehitriny Andriamatoa Landy Lalao Ravalomanana no asantsika mamintina izay tsy voalaza nandritra ny fanadiadiana teo iny. Tsy nitsangamenatra ary tsy nanosy-botanana ny mpiasan'ny commune ny ben'ny tanàna, fa ratsorina dia voaefa, voaloha ara-dalàna daholo ny adidin'ny ben'ny tanàna, ny adidin'ny commune amin'ny mpiasa rehetra izay mampandroso ny tanàna. Eo ny fiara-miasa tamin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny nisatsokajiny ny amin'ny fanampianan'ny commune. Fantaritsika fa teo ny fanampian'ny GIZ ho an'ny 5e arrondissement, ny amin'ny fanatsarana ny fidiran-ketran'ny commune amin'ny lafiny FBB, fanavaozana ara-teknôlôjika ireo karazan-ketra izay ho alefa amin'ny isa-tokantrano. Eo ihany koa ny fanamboaran-dalana izay mety mahaberesaka ankehitriny fa aoka ho fantatra fa ny fahazahoan-dalana manatanteraka an'izany ato anatin'ny tanàna Antananarivo dia mahazo fankatoavana avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo. Ary Ramatoa Lalao Ravalomanana dia nanao soni ny antotan-kevitra ny amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena izay mandalo ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Niady tamin'ny valanaretina indrindra amin'ny pesta fa nahatanteraka
ny komina Tananarivo niady tamin'izany valana retina mahery zany ary nampiasa ny fitaovana rehetra teo aminy mikasika ny fanadiovana ny tanàna. Mety ny aty ambony ihany no hitantsika fa eo ihany koa ny any ambany lalana ny asandro manalina ny piasa atao amin'ny travaux publics izay piasa ny komina nanatanteraka an'izany fanadiovana tatatra sy ny lalan-drano rehetra teto Antananarivo zany. Tao anatin'izay fotoana izay dia niezaka ary amin'izao fotoana izao dia tsara ny manambara fa mandeha daholo ny fitaovan'ny komina toy ny camion, ny citerne sy ny maro samihafa izay mbola ahafahana miasa manao assainissement sy curage eto Antananarivo renivohitra. Fantatritsika fa misy ny fifanarahana ao amin'ny fanajariana ny tanàna eto Antananarivo sy ny banque mondiale amin'ny alalan'ilay hoe doing business. Tao anatin'izay fotoana izay dia niakatra foana ny notintsika. Marina fa mbola anerindrina ny classement Antananarivo fa tao anatin'izay kosa misy tatitra isan-taona ataon'ny mpamatsy vola ary ny laharana Antananarivo renivohitra dia niakatra trany tao anatin'izay fotoana izay. Niezaka natao eo amin'ny piasa tsindrina manokana ny recensement ampiasan'ny komina Antananarivo. Tao anatin'izany no nijerena ihany koa ny faux diplôme ireo manao fanambarana sandoka maro-pahaizana. Nandraisana fepetra mikasika an'ireny satria tsy rariny loatra ary tsy neken'ny be ny tanàna raha toka misy mpanao fanambarana sandoka miasa tao amin'ny komina. Eo ihany koa ny fampiofanana ny piasan'ny komina na ny mpitantana na ny piasa dia samby lahazo an'izany avokoa na teto atoerana. Teo ihany koa ny fandehanana nakany velany nianatra sy nakatraikefa tany amin'ireo firenena maro manerana an'izao tontolo izao. Mikasika ny sosialy ny mponina dia tsy nikely soroka ny amin'ny fiahinany vehivavy eto Antananarivo be ny tanàna, ny fiarovana ny ankizy, ny fanatanterahana andreny fanasan-damba ireny bassin lavoir, ny famonjena voina tsy ny afo ihany fa na reny olona mamony tena, reny olona sendra marary eny an-dalana dia tsy mikely soroka ny mpamonjy voina izay ao ambany ny fiahindra matoa-be ny tanàna nanatanteraka ny asa tandrify azy amin'ny famonjena ny olona. Ny fanapahana ny hazo izay mety hampidi-doza eran'ny tanàna, ny fiarovana ny fananany komina, ny fandavorariana ny fifamoivoizana izay ndraiky eto amin'ny polisy munisipaly ary ny fanadiovana ny tanàna amin'ny ankapobeny isaky ny boribory-tany dia novitainy ramatoa-be ny tanàna niaraka tamin'ireo mpiara-miasa atao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Nisy tokoa ny ezaka natao ary tratra ny tanjona izay nokendrena fa mbola maro ihany koa ny ezaka izay mbola tokony atao anarenana sy anohizana ny asa izay efa natao nandritra ny fitondran'ny be ny tanàna Lalao Ravalomanana. Anisan'ny toerana lalovan'ireo malagasy maro eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity. Eny fa na dia fitsidihana fohy fotsiny ara dia azo ambara fa sohiombona ny malagasy rehetra ity Antananarivo renivohitra ity ary izany no vina sy ny baiko izay nitondrany be ny tanàna Lalao Ravalomanana ity renivohitra ity nandritra n'izay fotoana izay. Araka izany nisy ny zava-bita nanomboka tamin'ny taona 2012 izay nandraisa ny ramatoa be ny tanàna Lalao Ravalomanana ny fitantanana ny tanàna ny arivo renivohitry Gasikara. Niezaka ary nilofo ny be ny tanàna nandritra izay niaraka tamin'ireo ekipa jiaby izay niara-nisalahy nitondra fampandrosoana sy fanompona ny vahoaka na Antananarivo renivohitra. Noho izany indrindra dia inona fa nitondra fanampim-panazavana sy fanampim-pahalalana ho antsika ny nandesana niny tatitra ny zava-bita ny be ny tanàna tao anatin'izao fandaharana Ahoana Marina izao. Izay aloha ary no azo natolotra tamin'ity niany ity mametraka ny mandrapitafa ho amintsika jiaby indray ny tenako amin'ny manaraka. Amin'ny heriny anio dia aloha hevitra hafa indray no andesina aminao atao anatin'ny fandaharana Ahoana Marina.